Hoentintsika miditra amin'ny taona vaovao. Misaotra an'Andriamanitra fa miaraka tonga eto isika mianakavy androany, tsy adino ihany koa ny miarahaba ireo izay manaraka en ligne, tsy ankanavaka, indrindra fa ianareo zanaka ara-panahy petraka lavitra aty ampitan-ranomasina. Ara-pietseha-po dia anisan'ny mafy aminareo ny toy izao satria lavitra ny fianakaviana ny tompoany ombanareo. Amaky tenin'Andriamanitra tsika Osea 12:14. Osea 12:14. Mpaminany no nentin' Jehovah nitondra ny Israely nivoaka avy tany Egypta, ary mpaminany koa no nentina miay azy. Tamin'ny andro amin'ny tsy fahalalana dia samy mieritreritra isika fa mandehandeha ho azy ny fiainana, ary izay no mahatonga antsika nandeha tamin'ny sitrapontsika, nandeha araka izay tiantsika natao. Ary ny mbola tsy malala hatramin'ny androany dia toka no amaranany ny taonany, ary toka ihany koa no entiny miditra amin'ny taona vaovao. Ary maro ny olona efa mamy be amintsika amin'ny resaka io, ary ny sasany azarana bavy dia ilay ao an-tranona ao mihitsy no mamy. Raha misy fotoana anisan'ny tena ara-panahy indrindra sy lalina indrindra dia ny famaranana ny taona sy ny fanombohana ny taona. Fa isaorana an'Andriamanitra efa mahataka zavatra isika, dia andeha araka ny zavatra takatritsika isika androany. Sy raha-pitso sy amin'ity taona rehetra miditra ity. Ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra no nitondra ny Israely nivoaka avy tany Egypta, saingy tsy Andriamanitra mivantana nitondran'izy ireo, fa nentiny tamin'ny alalan'ny olona dia ny mpaminany izany, tsy izany mpaminany teto fa Mosesy. Mpaminany ozy no nentiny Jehovah nitondra ny Israely. Jehovah zany no nitondra ny Israely, fa mpaminany no nentiny nitondra azy, ary mpaminany koa nentiny inona le faharoa teo? Aleo averintsika, aleo rehefa mandeha nitoroteny tsy anao zavatra teneniko ihany no mahatonga anao ino, fa nolo izy hitanao voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ao ary miaraka nareo mamaky amin'izay ray roa lasa izay. Mpaminany no nentiny Jehovah nitondra ny Israely avy tany Egypta. Rehefa nitondra ny vahoakany zany Andriamanitra, dia inona ny nentiny nitondra ny vahoakany? Mpaminany. Ary Andriamanitra koa dia miahy ny vahoakany, mikarakara ny vahoakany. Dia inona ihany koa nentiny niahy ny vahoakany? Mpaminany no nentiny niahy ny vahoakany. Zany hoe Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny olona rehefa mitondra olona, ary mampiasa olona mitondra olona. Zao ny zavatra natoron'Andriamanitra anaty eo voatakarivo eo, ny amina resaka ray ara-panahy. Ny Baiboly dia mampianatra momba ny atao hoe ray ara-panahy, izay couverture spirituelle, izany hoe
izy no entin'Andriamanitra miaro anao ny ray ara-panahy. Dia ny zavatra natoron'Andriamanitra nateo tsy hoe akory ny ray ara-panahy no mafy be mahatonga anao voaro, tsy izay. Tsy izy mafy be no mahatonga anao voaro, fa ianao manaja an'ilay prinsipa napetraka Andriamanitra dia voaro ianao. Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia mitsangana amin'ny alalan'ny hierarchie. Ny atao hoe hierarchie dia ambaratonga mpahefana izay manomboka any amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny fanahy masina. Dia misy amin'izay ety ambonin'ny tany ety ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpitondra nomen'Andriamanitra. Dia rehefa ianao mametraka amin'ny toerana ny ray ara-panahy dia voaro ianao amin'ny ataka ataon'ny Satana aminao. Tsy ianao no atahorany fa le rafitra no najainao. Inona le rafitra teo? Inona le rafitra teo? Inona le rafitra? Misy ray ao dia misy zanaka. Dia noho ianao mametraka n'le ray aman-dreny ara-panahy, dia raha ho avy Satana hiatake anao, satria ny olona ny rahan'Andriamanitra manko raha lazana bavy tsy maintsy asiany fiarovana. Dia nio ange raha zaty iny tsisy fiarovana, za efa tsy hitanao tsony. Tsy possible mihitsy ny ahitanao anazy ao. Eno tsara, tsy hoe mafy be akory le ray aman-dreny ara-panahy, tsy hoe izy mafy akory, fa Andriamanitra irery no mafy. Fa misy zavatra napetrany hoe misy ray aman-dreny dia misy zanaka. Ianao rehefa miondrika eo ambanin'ilay fahasoavana, miondrika mipetraka amin'ilay atao hoe respect na fanajana, raha avy Satana hiataka anao dia lay anjely miaro an'io ray aman-dreny io no miaro anao. Ohatran'ny lota io, lota zany tokony efa levina tanteraka. Tokony efa levina tanteraka i lota, fa no i Abrahama natonga ny lota tsy azo ny fahavalo natao sakafo. Tsy Abrahama no matanjaka fa Andriamanitra no matanjaka. Fa no i lota mialaka ao ambanin'ny Abrahama dia narovan'ny anjely niaro any Abrahama i lota. Hoentiko lavidavitra raha mbola tsy azonao tsara. Taiza moa i lota ny saika ho vonoan'ny olona tao Sodoma. Ary izany ray niahany lota i Abrahama. Ary Abrahama tena intercesseur tena mahery vaika. Io no nivavaka ho an'i lota io. Dia tonga amin'izay ny olona tamin'ny tanàna ny Sodoma andeha hanao viole any lota, mianakavy hanao violence zany. Amotika andrava hoe vonoanay nareo, ary mivoaty nareo saika hanaovan'ireo herisetra habibiana fa vetavetana ry lota mianakavy. Fa ny anjely izay mpandeha eo amin'ny Abrahama io ihany, io no nanajamba ny mason'ny mponina tao Sodoma tao, dia tsy nahita ny varavarana niditra tao amin'ny trano misy ny lota ny mponina tao Sodoma. Hiditra reo fa tsy tafiditra. Lay anjely nomba ny Abrahama no anjely niaro any lota. Na tsy hitatsika maso aza ny anjely tena misy. Ny anjely miexista. Tahaka ny demony tsy hitatsika maso eto, fa ny olona misy azy sy izy mietsika no hitatsika maso. Tahaka ny angatra tsy hita maso nefa hitatsika ny fiantraikany. Dia tahaka izany misy ny fisiny ny anjely izay tsy hitanao maso kanefa tena misy ny anjely n'Andriamanitra. Ka ny anjely izay miaro ny mpanompon'Andriamanitra izay rainao ara-panahy rehefa miondrika eo ambanin'ny fahefana pastoraliny ianao.
miondrika eo ambanin'ny fanendren'Andriamanitra azy ianao, mametraka azy hoe ray aman-dreny, ianao zanaka mipetraka ny attitude du cœur na hoe ny toe-ponao eo anatrehany. Dia ninona ataky andeha ataon'ny Satana ho anao aminao, dia ny anjely malala hoe olona eo ambany fiahihany ity ray aman-dreny ity io dia hiaro azy tsika satria zanaka napetraka Andriamanitra eo anoloany io. Raha Satana ange tsy hitanao maso rehefa avy, tsy izy mahita anao fa ianao tsy mahita azy. Vao avy Satana dia ny anjely miaro anao. Tsy miresaka anjely anganongano eto fa miresaka anjely réel. Alléluia. Ity andro androany ity dia androna combat. Zay ny mahatonga anao manao tenue de combat. Io tsy zesta azafady. Io tsy zesta azafady. Tsy akanjo tiako anaovana anaovako androany na ny lokony fantatro tsara. Armée amin'ny teny eto zao. Alléluia. Zay ny mahatonga amin'ny teny aza maika ny amina fety aloha fa ady ty androany ity. Rehefa vita ny ady dia manaova fety amin'izay. Tsara Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Hoy hoe tsara Andriamanitra. Fa mpaminany no nentin'i Jehova nitondra n'Israely nivoaka avy tany Egipta ary amin'ity taona miditra ity dia mpaminany ihany koa no entin'i Jehova hitondra ny olony hivoaka ary mpaminany no entin'i Jehova ihany olony. Mahita n'Andriamanitra miano andray amin'ity taona 2026 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita n'Andriamanitra mitondra anao mivoaka ary mahita n'Andriamanitra mianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no hitranga. Mahita n'Andriamanitra mitondra ny olony mivoaka amin'ny zavatra mahazo azy. Ary mahita n'Andriamanitra miany olony anao zay asoanao Andriamanitra. Fa mpaminany no entin'Andriamanitra mitondra anao. Voalohany rahalahy anabavy, amafisony mahazanaka ara-panahinao ato amin'ny fanahany voninahitra. Androany ianao anamafy an'izay rehefa miteny androany dia anatin'le rapitso. Amafisony mahazanaka ara-panahinao. Satria ity taona miditra ity, io tsy taona tsara zany io. Niza ilazo hoe taona io tsy taona tsara zany io, tsy taona tsara zany io. Mazava ny Baiboly fa miaratsy zao fiainana zao, tsy tsara zany io. Miaratsy zao fiainana zao. Ary zay ny mazava-dehibe le fiondrenao eo ambanina fahasoavana. Fa izao nefa ny tenin'Andriamanitra, indro ny aizina manarina ny tany, aizim-pito manarina ny firenena, fa aminao ny pisahan'i Jehova, aminao ny sehoany voninahiny. Le taona ratsy fa any aminao isy fahasoavana, isy voninahitra, isy fanavana. Mangidy io, tsy mora io, mafy io. Ka rehefa ivelany fahasoavana ianao dia ho tsapanao ny hidiny, ny ngidiny azafady, ho tsapanao ny hirifiriny, ho tsapanao ny ambafiny. Zay no mahatonga antsika vavaka ny hoe tsika miditra ao anatin'ity taon'ity androany. Ary za dia misaotra n'Andriamanitra rehefa ny ainy tsara n'Andriamanitra ity taona miditra ity, eny tsara ity ny atao hoe taona ny vavaka sy fifoazam-panahy. Meveriko fa mbola ngeza noho izany ny amen anao. Meveriko fa mbola mirehitra noho izany ny amen anao. Meveriko fa mbola mafy noho izany ny amen anao. Taona ninona tsara io? Taona ny vavaka sy fifoazam-panahy. Averintsika isa roa telo, taona ny vavaka sy fifoazam-panahy. Zany io taona io. Zany io taona io. Wow. Woo. Ataovy zay. Dingano sakana mety tsy hatongavanao amin'ny sabata zao. Afatra voalohany ny taona io. Itafy ny fitafiam-bavaka isika. Zao manko amin'ity janvier ty fotsiny efa misy zavatra goavana hitranga amin'ny fiangonana sy amina.
azadiny fa tamin'ny janvier tamin'ny taona lasitsika nomen'Andriamanitra émetteur teny Impact FM efa ho ray taona amin'io janvier io izy zao. Anao mihoatra indray Andriamanitra amin'ity taona ity. Ary tsy amin'ny fiangonana ihany fa ho antsika mianakavy. Tomony tratranao anao zavatra goavana amiko Andriamanitra. Amin'ny janvier fotsiny hoe dia efa hitan'izany aho. Ho hitanao ny lanitra misokatra sy Andriamanitra anao zavatra goavana eo amin'ny fiainanao. Zao manko be dia be ny mpanompon'Andriamanitra miteny zavatra goavambe fa tsy manana n'ilay ositra mpitrangana zavatra tenenina. Satria io zavatra tenenina io mila misy ositra mampitranga azy. Jereo tsara Jesosy ao amin'ny Luka 4 manomboka eo amin'ny 17 nomena azy ny boky horonan boky Isaia mpaminany dia novakiny ny zavatra voasoratra tao. Ho izay ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria izy efa nanositra hitory teny soa mafaly amin'ny malahelo sy fampahiratana amin'ny jamba. Hitory fandefasana amin'ny mpifatotra, andefany nampahoriana ho afaka sy hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah dia ny faranany tamin'ilay hoe androany no efa tanteraka eto izany. Jereo tsara misy zavatra mazava be eo. Satria ozy Jehovah efa naniny nanositra dia nytanysainy daholo ilay nansorana azy dia ahoana ozy tamin'ny farany androany no efa tanteraka eto izany. Inona no mahatonga ilay izy tanteraka? Satria ao amin'ilay ositra mifanaraka amin'ilay zavatra. Zay no nahatonga tsy be resaka amin'ity taona miditra ity. Fa nandinika tsara dia niany tsara afaka mamorona taona ny famirapiratana, taona ny voninahitra, taona ny falebiazana, taona ny building, taona ny roplan, taona ny miliara, taona ny zazakambana, taona ny business. Fa ninina tenenina eo dia zavatra tenenina hampatonga ny olona nao amenina sy entanentana ary falifaly fa mila anananao ny ositra mifanaraka amin'izany zavatra tenenina izany. Ka ity taona ity dia taona ny vavaka. Ao anatin'ny vavaka midina ny ositra. Ary rehefa midina ny ositra tanteraka ny profesia, tanteraka ilay teny faminaniana, tanteraka ireo karazan-javatra. Hitanao ireo zavatra efa tokony atsika hatramin'izay ka ny sakanan'ny Satana ao ambadiky ny vavaka dia manao embouteillage ireo rehetrarehetra ireo. Raha vavaka ny tadiavinao dia hitanao amin'ity 2026 ity. Raha vavaka no ilainao tsy hitady fiangonana hafa intsony ianao amin'io 2026 io. Ny antony ampialanao anaty fiangonana dia zao, za tsy mahatanto vavaka be io ka za tena tsy tiako ny vavaka. Zay no mahatonga anao miala. Atsangano tanan'izay tia vavaka rehetra. Ya, iny tanana iny tenen'i Jesosy amin'ny sabata tsy maintsy tonga eto hoe andray afatra momba an'izay vavaka izay. Andray ositra fako ivavaka hoe manaova menina mafy dia mafy any. Anao zavatra tena mahavariana sy mahatalanjona ary mahagaga Andriamanitra. Nanao izay ho afany ny diavoly hiatake anay mba tsy hahafahanay hitondra teno anareo, hampiditra anareo amin'ny taona vaovao, fa efa fantatsika ny tokony atao. Tsika tsy mpamosavy ny fahavalitsika manko. Ny zavatra azo ny mpamosavy manko ray amin'ny roa ihany. Rehefa tsy bebaka na izy maty na izy hiova fo. Fa izy tsy eo anelanelan'izany. Na ny mpamosavy maty na ny mpamosavy hiova zay ihany. Mpamosavy zany tsisy dikany reny raha lasana vavy malala. Amen sa tsy amen? Tsisy dikany reny, tsisy dikany. Tsisy dikany avy reny, tsisy dikany ny mpamosavy. Rehefa miteny hoe tsisy dikany tsy hoe tsisy fiantraikany akory ny zavatra ataony. Fa iza ny farany kely indrindra amin'ny zavatra miatake antsika dia ny mpamosavy. Fa le mampiasa ny mpamosavy iny ny tena adversaire antsika. Tsy zany fa i Satana. Rehefa miresaka hoe Satana
dia miresaka personne ray aza satria satana tsy maro, satana ray. Firy Jesosy dia firy satana, mazava aminao amin'izay ve? Satana tsy maro fa satana ray. I satana fa tsy ireo satana. Dikan'izany Jesosy manana planina tsara hitondrana ny fiainanao, fa i satana manana planina ahatonga anao hideviena anao dérapage. Fa mivavaka mafy ty taona ty tsy ho azon'ny satana avilalana ianao, tsy ho azon'ny satana avilalana ianao, tsy ho azon'ny satana avilalana ianao. Mandresy an'ny satana sy ny miaramilana ianao, mandresy an'ny satana sy ny miaramila fehezina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Arakaraky ny ondrianao anaty vavaka no ampidinan'Andriamanitra aminao hery sy fahasoavana voninahitra afo rakofany amin'ny rano ianao, omeny fanambarana, omeny faninaniana. Tsy ho azon'ny satana atao nininina ianao. Ho afy ty taony ty ralahy, ho afy ty taony ty ranabady tsy ho hijanona amin'ny mahazaza ara-panahy itsony. Lehilahy mahery ara-panahy sy le vehivavy mahery ara-panahy. Amen, 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 amen ave. Atanjaka ara-panahy ianao amin'ity taona ity, ahery ara-panahy ianao amin'ity taona ity. Ho taona fifadian-kanina, ho taona fanokana-tena ho an'Andriamanitra, ho taona fanamasinan-tena ho an'Andriamanitra, ho taona ivavahanao samy rery any amin'ny mangingina ao anatina prière personnelle ilatsahany hafa, ho taona ny intercession. Sady mandray ihany ianao fa tsy hoe manao amen, mandray ianao amin'izao fotoana izao. Halleluja. Ampy izay ny reradreraka ara-panahy, ampy izay ny malemilemy ara-panahy, ampy izay ny osaosa ara-panahy, ampy izay ny moramora tafotoana dia tsy hita, ampy izay mivavaka indray dia elaela tsy hita indray, dia elaela indray dia tonga indray, rehefa kelikely tsy hita dia kelikely hita indray. Tsy hainao tsony izany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa melehibe ianao izao. Hainao ty taona ty taona idirana ao anatin'ny tontolo profetika. Inona tsara azafady? Tontolo profetika. Ianao tsy mila hoe ho tonga mpaminany, fa ianao mila olona ara-paminaniana. Tsy voatery ho profeta ianao, fa ianao olona profetika ianao. Alléluia. Si voatery ho profeta ianao, fa ianao olona profetika ianao. Ahoana tsara hoe tsy voatery ho profeta ianao, anana ministère na profeta, fa ianao olona profetika ianao, satria ny zanak'Andriamanitra rehetra dia nomena Andriamanitra alalana andray ny fanahy masina, ary rehefa azo loza ny fanahy masina dia aminany izy. Eny tsara fa ny faminaniana dia ianao rehefa lasa profetika dia lasa informé foana ianao ny amin'izay zavatra misy any amin'ny tontolo ara-panahy. Zany hoe mahazo renseignement ianao, mahazo inona hoe azafady. Nisy an'ity madama anankiray ity, nanonofy izy niditra tao amin'ny salon de coiffure, salon de coiffure. Dia nasiana misy karazan-javatra, nareo moa mahana azy le zavatra saromana tao amin'ny lohany tao tamin'ny salon de coiffure. Dia namay be ny lohany, dia maya ny volony, may. Dia taitra izy rehefa avy eo, may ny tatapony lohany. Tsy haiko hoe inona reny ba, za motsy kasika za tsy piditra any manko. Dia rehefa maraina ny andro dia izy tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia afaka 3 andro izy namonjy salon de coiffure. Rehefa namonjy salon de coiffure izy dia nasiana an'le kasika amin'izay ny lohany, dia nasiana perruque rehefa avy eo, saromany perruque. Taoriana kely an'izay nanomboka narary ny andohany, narary ny andohany.
rehefa narary ny andohany dia tsy zakany tsony dia nesorony ny perruque. Rehefa nesorony ny perruque dia niendaka ny vola rehetra teo amin'ny tampony lohany. Niendaka tsy niverina itsony. Izany zavatra zany anefa efa nasehon'Andriamanitra azy. Izay le hoe profetika. Andriamanitra efa naneho zavatra taminy fa izy tsy niraharaha, nitsony tsy niavina, tsy nitandremana. Zay ny mahatonga ana miteny aminao olona profetika ianao amin'ity taona ity. Andriamanitra iteny aminao, Andriamanitra nomenao information na renseignement ary dia ho tandremanao zany zavatra izany. Tsy ho victime amin'ny zavatra ataon'ny Satana tsotra amin'izao zany ianao. Satria ny olona profetika, Andriamanitra afaka manome anazy information mialoha, na information eo ampitranga-javatra, na information après na zavatra mitranga. Halleluja. Teneno Andriamanitra ao, ataovy olona profetika ao, ataovy olona profetika ao, ataovy olona profetika verenany, ataovy olona profetika ao. Raha lasana bavy ianao tsy kilalaona mpamosavy, fa ny Andriamanitra ao miteny aminao, manome information ho anao. Nanomboka teo io anabavy io dia sola ny tampony lohany. Tena nantona pasteur izy dia niteny tamina pasteur anankiray hoe pasteur ohatran'izao ny zavatra mahazo ana dia nitataray zany hoe nanofy dia taorinan'iny niditra salon de coiffure dia taorinan'iny narary ny andohako sy ny tariny dia sola ve anao io zay mpolombon'Andriamanitra zany kenao anao ohatrany io ve dia sola sola ka mba aseho ianao hoe dia nesorina amin'izay le satria nanao perruque izy miresaka amin'ny pasteur io dia nesorina jerena dia efa 5 taona ho zay nasolana. Tsy azo anao any izany raha lasa nabavy-malala. Zay efa naneho Andriamanitra zany hoe any amin'ny coiffure no amelezana anao. Ny zavatra tokony nataony tamin'izany. Za zany amin'ny asabotsy zao samy mitondra hanina nareo. Samy mitondra huile d'olive daholy. Huile d'olive zay ho avadika huile d'onction. Zany hoe ilay diloilo oliva ho avadika ho diloilo fanosorana. Ny tokony natao dia nanositra ny lohany hoe sady ny vavaka tsy mitranga amiko izany, tsy mitranga amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ny hoe profetika. Tokony ravana izy fo maraina fotsiny tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao rehefa profetika, atoron'Andriamanitra anao hatramin'ny zavatra ataonao. Nisy toerana nalehanay zao vao vetivety. Dia misy zavatra natoron'Andriamanitra anay tsara hoe zao atao. Hitanao manko, Andriamanitra tsy hoe miaro anao amin'izao fotsiny, fa Andriamanitra manoro anao ny tokony ataonao. Dia rehefa tsy hainao ny taridalan'Andriamanitra dia ozy ny tanora zay hoe mitsabaka ianao, dia voy ianao maty ianao. Ianao ingeny mila anao ela velona io fa tsy Andriamanitra sa tsy zany? Ore olona sa tsy marina zany? Ianao ny mila anao ela velona io fa tsy Andriamanitra. Ka rehefa maty ianao, inona problème an'Andriamanitra moa rehefa maty ianao? Sa manana olana ve izy rehefa maty? Niza rehefa maty tsisy problème an'Andriamanitra. Ninona toerany olona anankiray eto ambonin'ny tany tsy mitondra perte ao an'Andriamanitra rehefa maty sady olona zany, satria Andriamanitra afaka manangana olona ho solona olona foana. Tsisy olona irremplaçable zany eto ambonin'ny tany, fa azon'Andriamanitra soloina daholo nizaniza. Fa ianao ny mila le faela velona. Ny zavatra ataony fotsiny dia manoro anao hoe zao atao. Hitanao zao maty nge Jesosy raha tsy profetika Joseph. Fa i Joseph naheno an'Andriamanitra ny teny anaty nofo hoe hoento mitsoka mankany Egypta ny zazy. Dia zareo tsara raha tsy niteny an'izany nge i Andriamanitra dia mbola tao Betlehema zareo, dia tonga ny miaramila ny rahany Herode hamono ny zaza. Maty le zaza sa tsy maty?
satria Andriamanitra tsy andeha hiaro azy ao, fa Andriamanitra manoro lalana. Zay ny mazava-dehibe an'le profetika, satria manoro anao foana izy, zao atao, aty lalana, aty anaka atao, zao atao, zao tsy atao, zao atao. Ary ao anatina vavaka no andrenesanao an'Andriamanitra. Ao anatina vavaka lasa manana intimité amin'Andriamanitra ianao, lasa manana fifanakaikezana, fisakaizana. Ohatry ny olona miresaka foana dia mifanakaiky ny fo, mifankaheno zavatra any anaty. Titak izany, rehefa miresaka amin'Andriamanitra foana ianao dia manomboka heninao ny any ampon'Andriamanitra, ary teny any amponao Andriamanitra, teny any fanahinao Andriamanitra. Mahitanao tena fitafiam-bavaka amin'ity taona ity. Ny adala rehetra tsy adala tsony, ny marenina ara-panahy andre amin'izay, ny jamba ara-panahy hiratra amin'izay, ny tsy matsapa ny ninona atsapa n'Andriamanitra amin'izay, amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazareta.